izany vavaka izany rehefa tao am-pinoana dia ahavonjylay marary. Jakoba toko 5:5 tapanya. Andehane averina vakina sy enona indray ilay Jakoba toko 5:5 manao hoe fa izany vavaka izany rehefa tao am-pinoana dia ahavonjylay marary. Misy zavatra manaitra izany ambaran'ny soratra masina izany satria fanasitranana no ilain'ny marary kokoa mialohan'ny resaka famonjena. Sa tsy izany? Rehefa jerena amin'ny baiboly dika teny hafa nefa dia mbola mitovy ihany lazain'ny soratra masina manao hoe ary ny vavaka tao am-pinoana hamonjy ny marary. Dika teny katolika romana. Misarika antsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra io fa zava-dehibe manoloana ny tsy fahasalamana na ny aretina ny fiankinana sy firesahana ary ny fitondrana izany ao anatrehan'Andriamanitra sady atao amin'ny finoana satria tsy maintsy misy valiny izany ho famonjena ho an'ilay marary. Tsy voatery ho an'ilay fanasitranana ranofo no iseho saingy misy fanafahana sy fanamaivanana ny fanaintainana ataon'Andriamanitra ho an'ilay marary vokatry ny vavaka atao amin'ny finoana. Azadinoana fa ny rofy na ny aretina na inona endriny dia samy mitondra rerahana sy fanaintainana ara-panahy, ara-saina, ara-pihetsepo ary ara-nofo avokoa. Koa zava-dehibe ny anjakan'ny fiadanan'Andriamanitra eo amin'izay aran'io fanaintainana io. Tsy mahagaga noho izany raha anisan'ny fanafody voalohany indrindra omen'ny mpitsabo an'ny marary ny fampitoniana. Saingy mihoatra lavitra noho izany ny fiadanana. Araka ny Filipiana toko 4:7. Tompo, ny fiadananao ane ho amin'ireo rehetra ao anatin'ny rofy sy aretina. Amen.